Ny fahasoavana. Hojerentsika ao anatin'ity vidéo ity hoe inona natsoina hoe fahasoavana, dia manasa anao indray naraka an'izany vidéo izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Faly miarabantsika indray tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity dia manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny antsoina hoe fahasoavana dia hetsika Andriamanitra manokana ho an'ny olona manokana, vokatry ny fanapahan-keviny manokana mba ho tanterahany amin'ny olona manokana. Mino izahay fa ianao izany olona izany. Fahasoavana izany dia hetsika Andriamanitra manokana. Rehefa Andriamanitra manetsika amin'ny fahasoavana amin'ny olona anankiray, tsy misy nizaniza afaka hanakana an'izany. Satria nahoana? Hetsika Andriamanitra io. Tsy misy antony hitsiriritana fiainan'ny olona na iray aza. Tsy misy antony ihany koa hanaratsiana olona, hialonana olona. Fa zao ny fahasoavana dia hetsika Andriamanitra manokana izay tanterahany ho an'ny olona manokana, vokatry ny fanapahan-keviny manokana. Fa rehefa tsy mahafantatra ny fanalahidin'ny fahasoavana ny olona anankiray na pasteur ary, dia possible hitsiriritra olona, possible hialina olona niza rehefa tsy mahafantatra ny fanalahidin'ny fahasoavana. Mpanjaka voalohany toko 7:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Solomona, ianao efa nanao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko mpanomponao. Ny fahasoavana tompoko dia mihatraika hatramin'ny taranaka faramandimby. Tsy nijanona ho an'i Davida irery ilay fahasoavana, fa nihatraika tamin'ny Solomona zanany, ary tonga hatramintsika miteniteny izao. Any Israely izao 12 taona ny ankizy dia efa mahay mitondra roplanina. Inona ny anaran'izany? Fahasoavana manokana. Fa ety amintsika ety Madagasikara 12 taona efa mahay mitondra roplanina fa ampleste. Fa ny zanak'Israely dia manana fahasoavana manokana, 12 taona dia efa mahay mitondra roplanina. Fahasoavana avy aiza ilay izy? Avy any amin'ny Davida. Ny fahasoavana izany dia hetsika Andriamanitra miampy tamin'ny taranaka. Satana dia mampanankarena olona vetivetika mihitsy, fa ao anatin'ny raim-pimaso esoriny ary potehany daholo izany zavatra rehetra izany. Ary izany mahatonga ny olona roboka, mora roboka kely satria tambazany vola be amina miliara zavatra be dia be dia mora roboka ny olona, nefa ny vidiny iny dia hatramin'ny taranaka faramandimby tsy hamelany raha tsy potika. Tadio fa na mivavadiny lanitra izay hidirantsika ary any aoriana any dia fahasoavana. Ny fahasoavana izany dia hetsika Andriamanitra manokana io. Izany mahatonga antsika tsy tokony hifaharombaka satria Andriamanitra dia manana ny fahasoavana ho an'ny olona rehetra. Raha anao zavatra anankiray isika ka tsisy hetsiky ny fahasoavana dia tsy afaka handeha mihitsy izany, na io fandrarahana io ninona zavatra atao, fa mila angatahantsika ny hetsika ny fahasoavana mba hisy fiantraikany zavatra ho ataontsika. Za zany te hilaza aminao fa misy fahasoavana tsy takatry ny saina miposaka avy eny antsinanana ho tonga eo amin'ny fiainanao sy amin'ny taranaka ao. Rehefa tafiditra ao anatin'ny fahalalana sy fahatakarana isika momba an'izany fahasoavana izany dia tsy hanaratsy an'izaniza mihitsy, tsy alina an'izaniza, tsy hitsiririritra fiainan'olona isika satria nahoana fantatritsika hoe Andriamanitra dia manana fahasoavana manokana, ary ny fahasoavana dia hetsika Andriamanitra manokana, vokatry ny fanapahan-keviny manokana ho an'ny olona manokana. Ary mino izay hoe ianao izany olona izany. Andriamanitra irery ihany no mitahiry ny fahasoavana. Io ny tena Andriamanitra. Atao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:4 tapany 2 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ianao efa mitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy. Tadio fa ny fahavalontsika dia tsy hita maso, ary ny tanjon'io fahavalo io dia hamotika izay zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ninona izany hetsika Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ilay fahasoavana? Dia mila tehirizina amin'ny fahasoavana. Solomona izany dia nijoro vavolombelona mihitsy hoe tamin'ny andron'ny dadanay hoe tsy possible mihitsy ny voatahiry izao rehetra izao, fa noho ny fahasoavana. Hoy ny tenin'ny Solomona teo, fa ianao mitahiry izao fahasoavana lehibe izao ho azy. I Solomona izany tena niteny mihitsy hoe tsy possible mihitsy ny voatahiry izao fahasoavana rehetra eo amin'ny fiainako izao raha tsy ianao Andriamanitra nitahiry azy. Hatramin'ny zavatra lehibe indrindra, hatramin'ny zavatra kely indrindra eo amin'ny fiainantsika dia mbola Andriamanitra no mitahiry izany. Tehirizina amin'ny alalan'ny inona? Amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ny famonjena raisitsika ihany koa fonitsika vao nandray an'i Jesosy dia nandray ny famonjena, mila tehirizina amin'ny fahasoavana. Io famonjena io no atao hoe fahasoavana faratapony. Ny izay manana andraikitra ao amin'ny fiangonana na diakona io na pasteur io na
groupe de louange io mila tehirizina amin'ny fahasoavana. Ninona fitahina omen'Andriamanitra antsika dia mila tehirizina amin'ny fahasoavana. Hoy ny tenin'ny Davida atao amin'ny Salamo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Marina aminao anie izany tenin'Andriamanitra izany. Fa nanino Davida ny teny an'izany? Fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. I Davida tsy nivavaka hoe mba ho mpanjaka zany, tsy nangataka mihitsy izy mba hipetraka amina toerana ambony, tsy nanampohan' izany Davida. Ary Davida tsy nanaratsy olona mba hiakarany eo amin'ny fitondrana hoe hanaratsy olona amin'izay mba lasa mpanjaka. Davida tompoko tsy nivavaka an'izany mihitsy. Davida tsy nanampoha an'izany fa hetsika Andriamanitra manokana. Ary za mino fa hisy hetsika Andriamanitra manokana ho ataony eo aminao sy ny taranakao. Andriamanitra ny hanatanteraka zavatra tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao. Davida tompoko tsy nangataka. Davida tsy niandry, tsy nitolona, tsy nieritreritra mihitsy izy ny ho mpanjaka. Tsy nanaratsy an'izany izy Davida mba ho mpanjaka, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia lasa mpanjaka izy. Fa Davida dia nisintoniny ny fahasoavan'Andriamanitra avy eny am-piandrasan'ondry. Norofo ny fahasoavan'Andriamanitra no batain'Andriamanitra teny am-piandrasan'ondry. Noho izany ny fahasoavana ao anatsika izany dia tsy maintsy tehirizina. Isika tsy matahiry fa Andriamanitra ihany no matahiry ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fahasoavana dia mifindra hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Ny fahasoavana dia mampiditra hatrany an-danitra. Hivavaka tsika tompoko. Tompo, misaotra anao zay noho ny fahasoavanao, nivonjenao zay noho ny fahasoavanao, mba tehirizo ireo fahasoavana ny famonjena lehibe izay nomenao anay. Mba tehirizo ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay. Ninona fahasoavana nomenao? Na fahaizana mampalalana io, na fananana, na vola sy harena, na asa mandrara. Tehirizo amin'ny fahasoavana zany Andriamanitra. Dia ny fiainam-bavaka sy ny etaetanay, ny ankonanay dia mba tehirizo amin'ny fahasoavanao. Jerentsika amin'ny herin'ny toy izao hoe ny lalan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia mankasitraka antsika izay mpanaraka dia aza misalasala amin'ilay kely commenter, partager raha nahafinaritra anao ny vidéo. Veloma tompoko.